Ambena arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasina vamalala ny amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly indray ny tenako miarabanao tonga soa eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana andramboka izao ny Aki Radio ary mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manona fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mily fa dia ipampahery entiny antsika amin'ity androany ity. Dia miarabanao tonga soa raha androany tonga miaraka aminay eto dia tetena aminao etsika sendrasendraka olona natongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Dia maretatra amin'ny farany dia tahiny tompo isika rehetra. Dia antenaiko fa hitondra soso fahasoavanao indray ny fiarahantsika eto amin'ity androany ity. Halleluja. Dia arabaintsika rehetrarehetra atao anatin'izay fotoana elaela tsy nifankahitana izay dia mino fa mbola hitanareo eto somatsara indray dia mbola hiara hifaly sy hipampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Halleluja. Andao ifampiaraba aloha aritsika tahiny tompo Evina Rodriguez Arabie Saoudite, Merisobe Anjana koa Arabie Saoudite, Marina Tena Canada, Marie-Jo États-Unis, Tsira Mboramela France, Mirana André Malala Allemagne, Mampionina France, Kodanila Belgique, Kadaka Malala France, Yama Koweït, tonga soa efa tokoa Suzelle Suisse, tahiny tompo Tojo Allemagne, dia artisanat de Madagascar France tonga soa tsika rehetrarehetra. Dia io koa rahalahy fa tonga. Halleluja. Tahiny tompo tsika menakavy io koa mamifa tonga, itody Noeline tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Itody France, Mami Koweït, Asana Apostole Madagascar, Marie-Jo États-Unis. Tsy afaka manao réaction Ajaska Patitsi France tonga soa Zokiaja. Faly be mahita anareo, za tena faly be mahita anareo ary dia mino fa samy passé bonne vacances daholo tsika rehetrarehetra. Tsotra tojo isaoran'Andriamanitra raha tianareo ny fond. Alléluia. Dia Mamina Angélique Koweït. Alléluia. Tonga soa lazana soa Sylvia Koweït ihany koa. Dia mino fa nahazo hery sy nahazo aina daholo indray tsika rehetra tao anatin'izay fialan-tsasatra dia miainga indray ary tsika. Erika Raky France. Mino anjaretra aloha manava tonga ny sasany andolo tsika ivavaka. Andolo tsika tonga dia metraka ny fotoana ampiatanandroany izao mpandrotsika nambavitsika Miriana André Malala ivavaka amin'ity fanomboana ity. Tahiny tompo Miriana amin'ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur mianakavy dia tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana ary vavaka aritsika.
Jehovah malalo mankasitraka anao izay Jesosy fa mbola nahavitana makivaky an'iny tontolo andro indray. Mankasitraka fa mbola noho ny fahasoavana sy fampitramponao natoy izao anay dia mbola afaka hanaraka vavaka fiambinana. Androany Jesosy raha hanaraka an'ity izay dia ianao ny anaty fampetipetenana rehetrarehetra toy amin'ny ranomasina izay mamela any alika Jesosy malalo. Dia akingo fenam-pelantananao fandaharana Jesosy eo mba tsy ho tapatapaka raha koa amin'ny ranomasina. Dia tendreo ihany koa ilay mpanomponao Jehovah raha hiteny eto izy dia amin'ny anaranao ny anaovako an'izany vavaka izany misaotra Jesosy eo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ram-pavimiria. Tsotra sady fony azy ny tenin'ny fizina nankalavitra, misaotra indrindra fa voaray mivavaka fanomboana mahafinaritra be. Jesosy any amaly fitianao. Misaotra anareo rehetra izay nilaza fa tsara ny fon ho an'Andriamanitra ny voninahitra hisoratsika azy ny zavarehetra. Jesosy mpandresy Madagasikara, misaotra Lina, dia tahiny Jesosy ihany koa Lina amin'ny France, Bertsavaka hoety, Sondolaka hoety, Marina Tina afaka manao réaction ny Sokomarisoa, mety ny anka mba mety misy tsy mety. Tahiny tompo tonga soa daholo. Andao atsika taka amin'ny mazatra, andao tsika no hiherohira. Atao no hira anankiray aloha tsika, anomboantsika ny fotoana dia aoriana izay tsika. Dia hijoro fa volombelona inona ny fahasoavan'Andriamanitra mba azonao zaraina tamin'ity androany ity. Alleluia. Ny aloha tsy ny tamin'ity androany ity ihany fa maro loatra hoy ny tenin'Andriamanitra ka tsy voatanisa fitahin'Andriamanitra tanatin'izay volana ray tsy nihaonantsika izay. Tena hoe fitantanan'Andriamanitra tsy voatanisa raha ny fitsoana vavolombelona ry havana malala. Tsy voatanisa fa dia tena hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Anisan'ny ngeza be ijoro vavolombelona aminareo dia ny rehefa nandeha ny alasasatany zay dia nisy tojo olana kely ny fiarakodia fa voninahitra n'Andriamanitra fa mbola niverina noja mbola nisy teo amin'ny 500 kilometra mahery. Tena nieritrertina fa tsy tokony ho tonga tsoa izany tomobilinay izany raha le panina tao anatiny. Fa no fahasoavan'Andriamanitra ozy nareo sady nandeha amin'ny alina fa tonga ry havana. Tafody soamatsara izay tena hoe ino moa izany tena hoe saint Esauf ozy ny fomba filaza teo amin'ny frantsay. Tena saint Esauf izay tonga ary izao ny fiarakodia izay nieritrertina fa tena hoe simba hoe tena ho panina ngeza be. Ny zavatra kely tsy nisy dikany akory namboarina tao dia vita soamatsara. Izany ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Tahiny Jesosy Body Ravolombongy, Andrenia Suzel, Suisse, Body Ravolombongy, La Réunion, dia Angèle Pagès, France, Antsa Clarisse Madagascar. Alléluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Andao ary rehefa tsika tery anao hira fanevitsika ity hira fanevantsika mazay mbola tsy malala dia manana hira faneva ny akiradio dia ity hira fanevantsika dia ho ataontsika izany dia aorianan'izay ao anatin'ny tiry ity nareo afaka manoratra fitsoana vavolombelona. Mena fahafampona reo androany izay fitsoana vavolombelona rehetra dia fakilina daholo tsy misy avelavery ka dia ao ary anareo ary izao manoratra ndao ary soraty ary fitsoana vavolombelona io Eliane Rasofimana ho ny aina ihany io Eliana miarina eny fa tonga any Madagasikara rena izy mianaka kely. Alleluia. Tonga soa nareo mianaka zay raha soa azy mianaka tsika Eliane Rasofimana io iaina ihany io dia tonga soa ndao ary afaka mijoro vavolombelona nareo manoratra dia soraty tefakiko fa dao eno iritsika no finaritra daholo. Só eu tenho
Alleloia, dia mandehana amin'izay herinao zao indray amin'ny tito ampiasana sy tao-pianarana voaly dia mirava ny ankizy rehetra izay nanao niatrika ny rentrée androany dia mbola fijona vavolombelona ihany koa nenefa dia verina avy any ny premier jour d'école tena hoe alleloia tena nafinaritra tany am-pianarana tany sy zalahy dia ho an'Andriamanitra koa ny voninahitra mba tsy vo sanatria vo ilikilika natao ohatr'izany tany am-pianarana tany zanatsika fa tena nitahin'ny tompo tsara zany isaoran'Andriamanitra alleloia zay ny vaovao zao ry amaky fijona vavolombelona ary tsika alleloia dia aoriana zay tsika ny tenin'Andriamanitra zay hoe teny ranabavintsika nambinina alleloia hoy mameo voninahitra n'Andriamanitra tena nalaminy soamatsara daholo izay rehetra natao totosa sy lavorary avokoa misaotra an' Jesosy hoy mami alleloia hoy ko Daniela misaotra an' Jesosy fa mbola tavaverina eto tsika rehetra sady mbola nomeny tombonandro fahavelomana ary narovany hatrany izay menakavy dia raiky Jesosy fa tsara izy voninahitra ho azy rery any alleloia amen tsara Jesosy hoy sandala hoe alleloia soroko an'Andriamanitra fa mbola tafajoro tena zava-dehibe amiko zany alleloia marina zany alleloia sotra sandola
Fahalotafona eto amin'ny fandarana mbola mijoro raiko Jesosy malala hoy Berta. Ny tontolo andro koa misaotra an'Andriamanitra fa nahazo fialan-tsasatra nandritra ny tontolo andro ary salama tsara ny menakavy misaotra an'Andriamanitra. Aleloia, amen. Misaotra an'Andriamanitra za fa mbola velon'aina isika rehetra sy ny ankonantsika noho ny fitahiana sy fahasoavana be dia be voninahitra ho azy iray hoy hitody Noeline. Aleloia. Hoy indray Marie-Jo hoe voninahitra n'Andriamanitra fa dia nomeny fahafaham-po tamin'ny vakansy ary narovany sy nombany ka dia nilamy mandrehetra ary mbola velon'aina sy salama tsara daholo izay menakavy kely dia tafaverina eto indray hanoko azy sy anjera tamin'ny tazary volan'izay. Aleloia. Dia rahina mandrakizay izy misaotra Marie-Jo. Hoy kadaka malala hoe misaotra an'Andriamanitra fa tena mbola nomenao fofinaina izay menakavy kely ary notantaninao tamin'ny tontolo andronay androany. Misaotra fa nilamina ny fidiran'ny mpianatra androany voninahitra ny eo anao rery Andriamanitra rainay. Amen. Hoy kadaka. Hoy ny Saline markasay nankasitraka ny zandry Miria izy. Aleloia. Noely fanto tahiny tompo ihany koa tonga soa. Aleloia. Hoy tojo hoe tontolo andro dia sorako an'i Jesosy fa faly sy mankasitraka any sefoko. Dia ozy izy tampoka ny atsara ozy ianao nefa izany sefoko izany efa roa taona za izay ny tao dia tsy izy mba te mifankasitrahana izany fa fibedesana foana isitona amiko izy dia nisy dizadisa foana anay fa tsy nampoziko iny indray nitoraka iny. Aleloia. Faly be za dia sorako an'i Jesosy mahafinaritra izany tojo tahiny Jesosy ianao. Dia rahina Jesosy malala hoy someva fa vita soa tsara ny vakansy. Aleloia. Hiditra taona vaovao tsara anao Jehovah ray tompon'ny sabata. Aleloia. Amen. Hoy someva. Hoy indray Rodriguez hoe haingomiry hoe aleloia. Dia rahina Jesosy malala ny tantana sy ny vimbina niarina rehetra amin'ny volana aoty lasa iny tsisy loza nakasika fa feno fiarovana ary mbola velon'aina salama tsara nandratra izao volana vaovao izao indray ary misaotra an' Jesosy lehibe koa tamin'ny fiverenan'ny fandarana vavaka fiabenina izao indray ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Aleloia. Amen. Misaotra haingomirina Rodriguez. Hoy azasika fatitra misaotra an' Jehovah Andriamanitra isika ary avy ny tamin'ny fiainasoama tsara eto daholo fanondrapony sy fahasoavana aneo amintsika rehetra hatrany voninahitra ho azy reriany. Aleloia. Amen. Hoy Erikarako hoe saolina Jesosy fa mbola tonga eto indray sady faly tonga soa matsara tany an-trano sy narovany tamin'ny lalarizana ilay dia androany koa tena nilamina avokoa ny zavatra eto na ny fidiran'ny mpianatra. Amen. Avy niala sasatany a Madagasikara tany izy menakavy kely dia tonga soa matsara. Aleloia. Hoy lavolitiana misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fitantanany anio fa nilamina daholo hatramin'ny fidiran'ny mpianatra. Aleloia. Tsara Jesosy. Misaotra anareo nijoro vavolombelona. Misaotra anareo nanome voninahitra ndraiky nanome voninahitra n'Andriamanitra. Mino fa voavaky teo daholo ny zavatra rehetra. Aleloia. Misaotra anareo satria zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ary tena naiko ampiasain'Andriamanitra atao fitaovana hanambarana voninahitra indray nareo. Raiko Jesosy malala hoy ny Saline fa salama tsara ary tafahoana eto indray. Aleloia. Amen. Avy hatrany ary sika dihitra amin'ny tenin'Andriamanitra raha isoarany baibolinao tahiny tompo ihany koa Marie Angela Dubai tonga soa nambina to dia menanao avy hatrany ny fitenenana dia iaino toritentsika dia avy eo miverina eto ny tena koa amin'ny famelabelarana nambina anao ny fitenenana. Jesosy ihany koa antsika rehetra dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy ihany koa antsika rehetra. Jeremia 7:1 ka hatramin'ny 4 Soramandry dia mivaky manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fananarana ny olona izay niankina foana tamin'ny tempoly sy ny fomba-pivavahana. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah hitsangana eny ambavahadin'ny trano Jehovah ary toroeo izao teny izao ka ataovy hoe mihainoa ny tenin'i Jehovah ianareo Joda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady ireto mba hiankoka eo anatrehan'i Jehovah. Izao lazain'i Jehovah tompon'ny maro Andriamanitra Israely. Ataovy tsara ny lalana sy ny ataonareo dia ampineniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoko ny teny lainga hoe tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah ity. Aleloia. Amen. Teny Soramandry dia mivaky manao toy izao fananarana ny olona izay miankina foana tamin'ny tempoly sy ny fomba-pivavahana. Ireto Jody reto dia miankina tamin'ny fomba-pivavahana ary miankina tamin'ny tempoly. Andriamanitra dia naniraka ny Jeremia ho eny ambavahadin'ny Jerosalema hitory amin'ireto Jody reto.
Andriamanitra dia mahafantatra hoe be da be ny jody no mandeha mikohoka, mandeha mivavaka ao an-teboly satria Andriamanitra dia miteny hoe izay miditra amin'ireto vavahady ireto donc maro zany zareo no mandeha mivavaka teo. Ny jody dia nitehatra tamin'ny fomba fivavahana. Lasa ohatran'ny hoe nanana firaharihana zany reto jiosy reto hoe Jehovah Andriamanitra manatrika any foana ao amin'ny tempoly, izay manana ny tempoly, izay mahay mivavaka sy ny sisa. Dia ny teny soratra masina dia marina foana ry havana ary ty teny soratra masina ity dia nisoratan'Andriamanitra ho an'ny kristianina fa tsy ho an'ny olona ivelany. Ary ny teny soratra masina dia marina. Eto ry havana dia manahoana moa zany toetra hoe kristianina zany, toetra kristianina dia mbola nandray an'i Jesosy, vita batisa, manao fitafiana masina, manamaso tena, mitandrina ny sabata, tsy mihinana kisosy, be da be mihitsy ny toetra tokony hananan'ny kristianina ary ara-baiboly zany, voamarika ao anaty baiboly fa tokony izay ny toetra kristianina. Nefa teto dia azo lazaina hoe endrika ivelany betsaka. Fa ny zava-miafina rehetra tany ambadika tany izay hitan'Andriamanitra amintsika kristianina dia tena hoe feno faharatsiana, feno fahalotona ny kristianina, feno fahalovana. Jehovah teto matoa teny ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo. Tsy kristianina vilam-bava, hafa ny tondron'ny vava dia hafa ny tondron'ny tanana. Fa na ianao anaraka ny tondron'ny vava, na isika anaraka ny tondron'ny tanantsika, dia midika fa lalàna roa ny izoran'ny kristianina, na mankany amin'ny fiainana mandrakizay, na mankany amin'ny fitoamanina mandrakizay. Asa matokony teny lainga hoe tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah ity. Matoa iteny io naverin'Andriamanitra itelo dia tena tanteraka eo raha amin'izao vaninandro zao dia tena tanteraka. Na itsika koa raha mba anisany efa nampiasa an'izany hoe tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah. Izany tempolin'i Jehovah izany dia tena masina zany ary masina ny olona miditra ao anatin'izany tempoly izany. Dia mpisorona rehefa hiditra ao amin'ny tempoly dia mbola mitondra rà izy vao iseho amin'ny Jehovah. Rehefa miteny ao ilay tempoly tena masina indrindra dia mitondra rà izy rehefa iseho eo amin'ny Jehovah. Dia tahaka izany ihany koa ny fiainantsika kristianina, antsika raha iseho eo amin'ny Jehovah dia tokony madio tsika ny fomba fitondran-tenantsika masina, tokony misy rà hoentintsika iseho anatrehan'i Jehovah. Dia tsy iza moa zany fa i Jesosy izay hoentintsika miseho anatrehan'i Jehovah izany. Nefa amin'izao fotoana izao dia Jesosy mihitsy ny lavintsika, Jesosy mihitsy ny tsy tiantsika amin'izao fotoana izao satria raha tiantsika Jesosy tsy kristianina feno fijangajangana, tsy kristianina feno fahalotona, feno fitaka, feno fijangajangana, feno avinavin-tanahy, feno fireharehana, feno ady, feno fitiavan-karena, feno fitiavam-bola. Izany ny fiainantsika kristianina amin'izao fotoana izao, kristianina imperméable. Rehefa avy ny orana dia manao imperméable iarovana ny akanjo, fa rehefa tsy avy ny orana dia atsipy ery ny imperméable. Dia tahaka izany mihitsy ny fiainantsika amin'izao fotoana izao hoe rehefa misy zavatra ilaintsika dia tafitsika Jesosy, fa rehefa tsisy ilaivantsika anazy dia ireharehavantsika fotsiny ny anaran'i Jesosy, ireharehavantsika ny maha-kristianina antsika, fieritreretintsika fa hoe mahavoavonjy antsika fa vita batisitsika, eritreretintsika fa hoe mahavoavonjy antsika fa mitandrina sabata sy miakanjo lavitsika. Be da be ry havana ny olona izay miakanjo lava. Tsika kristianina dia manana toetra takian'Andriamanitra manokana izay mampiavaka antsika. Dia ny toetra manokana izay takian'Andriamanitra antsika dia manana toetra tahaka ny Kristy, isika mba hanahaka ny Kristy Jesosy. Izay ny takian'Andriamanitra amin'ny kristianina, izay ry havana. Filazantsara na miteny na tsy miteny dia filazantsara velona isika, filazantsara hita sy mandehandeha. Izay ny takian'Andriamanitra antsika. Fa tsika tsy ho kristianina hanome voninahitra ny Bala. Hitantsika eny amin'ny tambazotra eny fa resaka fitoriana fahavokarana reny. I Bala dia Andriamanitra ny fahavokarana. Dia amin'izao fotoana izao koa ny olona hitantsika eny amin'ny tambazotra eny dia mitory harena, mitory fahombiazana, fa tsy kristianina mandalo ady, tsy kristianina mandalo tsy fisiana, tsy kristianina mandalo fisedrana, fa tena hoe kristianina mila manan-karena, mila mipoapoaka, mila ambonimbony, mila hajaina, mila teateafana, mila hoe izy foana. Izay ny fiainan'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Nefa Andriamanitra tsy mankasitraka an'izany, fa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia kristianina feno finoana, kristianina feno fanetretena ry havana. Izany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Fa tiantsika eo amin'ny 10 fahafolo
le Jeremia fafito teo nefa mbola avy miseho eo anatrehako amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako ihany ianareo ny trano izay niantsona anaran'Andriamanitra dia averiko foana hoe trano masina izany tsy nitonontonona foana ary sy natsotsona foana tao amin'izany tempolo izany anaran'Andriamanitra nefa dia sahatsika kristiana tena hoe manitsakitsaka an'izany anaran'Andriamanitra izany sahatsika kristiana manonompoana ny anaran'Andriamanitra ry havana mampalahelo an'Andriamanitra izany ry havana fa mila miofitsika mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mila manana finoana mila mihaino ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia hoe fa izao kosa no andidiko azy heno ny feoako mila mientrika mila ny feon'Andriamanitra satria ny zanak'Israely raha nentin'Andriamanitra nivoaka dia feon'Andriamanitra nitondran'Andriamanitra andreo nampiasain'Andriamanitra ny olona iray dia niresahan'Andriamanitra dia nitenenan'Andriamanitra dia tahaka izany ihany koa tsika fa tsika amin'izao vaninandro izao tsy mihaino feon'Andriamanitra tsy manana an'izany feon'Andriamanitra izany fa Andriamanitra Jesosy amin'izao vaninandro ianantsika izao dia efa ivelany tsy ao anatintsika Jesosy amin'izao fotoana izao mila tiatsika mila manana finoana mila miverina amin'Andriamanitra mila kristianina marina mila mamerina ny asan'ny tempolo mila tena hoe manaiky an'izany anaran'Andriamanitra izany fa tsy firerehavana izany fa tena hoe tiavintsika mifotsika Andriamanitra dia tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra aleluia amen aleluia mankasitraka indrindranao nandinona tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mamperitreritra sady mampisaina tokoa izay nentinao izay dorantsika mankifijona olombelona mbola tsy voavakiko teo dia mialatsiny amin'ny zoklina tokoa fa tsy misy tsy voavakiko tany ambonina dia anisan'ny voavaky izany ianao fa hoy zokiama aloha hoe aleluia voninahitro n'Andriamanitra sotra nambina dia Jesosy amaly fitenao dia mitongositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo hoy ama hoe voninahitro n'Andriamanitra fa iny tonga somatsara eto indray feno fahasalamana aleluia sady tsy tahelo loza narovana tamin'ny asonsera tsy nikatso sy nianjera nandeha tamin'ny tohatra tsy mahay menaka tsy tapaky ny antsy marina daholo izany tenenanao izany tsy mahay ny menaka tsy tapaky ny antsy nahitana fity daholo izay natao rehetra voninahitra ho an'i Jesosy ihany hoy zokiama aleluia hoy lina hoe misotron'Andriamanitra sa fa mbola velonay isika rehetra sy ny ankonasika no meny fitahiana sy fahasoavana be dia be voninahitra ho azy lasoa izy le an'lina hoe misy ohatrany an'lina hoe tsy voavaky izay teo izy tenin'lina azy fa tsy hitako ity izy ity aleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tafahoanety somatsara indray isika rehetra velona vavaka velona misaotra azy koa fa nahita fity tamin'ny mpampiasako anankiroa nampino ny karama noho ny rentrée scolaire aleluia tafahoana somatsara ato an-trano indray izay menakavy kely rehefa avy mivelona ny andro ilay izy dia raina Jesosy voninahitra ho azy irery ihany misaotra ny lina aleluia amen sotra betsaka indrindra dia Jesosy hamaly fitia anao ranabavy nambinina bokin'i Jeremia toko fafito ny soramary dia ny fananarana ny olona izay niankina foana tamin'ny tempoly sy ny fomba mpivavahana niankina foana tamin'ny tempoly sy ny fomba fivavahana marina teny nambinina teo indraindray isika rehefa anaty fahamarinana manina moa izany hoe mitandrina ny fahamarinana dia lasa tady alaim-panatsika indraindray hoe efa ampy izay hoe zavy za mitandrina andro sabata za tsy mihinana zava-padina za miaina amin'ny fahamasinana za efa vita batisan'ny rano indray amin'ny fahamasinana za misary tory efa mivavaka za mitandrina fahamasinana na ivelana na anatiny sy ny sisa maro izay tsy voatanisa dia mety anana olaim-panatsika eritreritra fa efa milamina sanatria amintsika izany teny izany hoe efa azo antoka ny amboko satria dia tsy tsika ary mamonjy fa Jehovah Andriamanitra tsy tsika ary mamonjy tsy tsika ary manokatra ny varavaran'ny lanitra fa Jesosy aleluia ary izay indrindra ny zavatra tena ngeza be
misy fomba fiteny malagasy moa hoe azany loasa mangina ho nijerena fa Andriamanitra tampony loha. Mila miverina tsika ravana mijery mieritreritra fa misy an'io Andriamanitra tampony loha mijery atsika. Indraindray tokoa ny olona raha jerena dia vakiana ty tenin'ny tombo Jeremia ty dia ny olona dia zatra maneho amin'ny olona ny amin'ny endrika ivelany hoe za efa izy. Andriamanitra nefa sady mijery ivelany fa mahita ny ao anatiny ihany koa. Nefa Andriamanitra no tompontsika. Ny ten'Andriamanitra dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jeremia 7:1 izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy amin'ny Jehova. Mitsangana eo am-bavahadin'ny tranon'i Jehova ary toroy ao izao teny izao ka hoe mianoho ny tenin'i Jehova ianareo ry Joda rehetra izay miditra tao amin'ireto vavahady ireto. Mba hiakohako eo anatrehan'i Jehova izao lazain'i Jehova tompony maro Andriamanitry n'Israely. Ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo mba hamponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolin'ny Jehova, tempolin'ny Jehova, tempolin'ny Jehova ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalànareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny andin'olona amin'ny namana ianareo ary sy mampahoro ny vahiny sy ny kaboty sy mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity sady tsy manaraka Andriamanitra fa tonga loza aminareo dia hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Ny feany dia izao Jehova mbola te hitohy antsika ihany. Jehova dia mbola te hitohy ny zanak'Israely ihany ry havana. Fa tiany Jehova ireo olona ireo tiany Jehova isika tsy handeha amin'ny fahazarana na hitompo-teny amin'ny zavatra ivelany fa tena ho tiany Jehova Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny saintsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra. Halleluia. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe aza mitoky foana ny tempolin'ny Jehova, tempolin'ny Jehova, tempolin'ny Jehova. Ry havana, ny tena ny zava-dehibe amin'ny olona zao ndeha iza ny tany ianao hoe fanteny apetrako aminao. Inona kay ny zava-dehibe amin'ny olona? Manao zavatra tsara hitan'ny olona sa manao zavatra tsara hitan'Andriamanitra? Inona no probleman'ny olona kokoa raha misy ratsy hitan'ny olona? Amin'ireo izany no ametrahako izany fantany izany. Iza no ataonan'ny olona kokoa, Jehova sa ny olona? Ohatra hoe raha miteny aminareo aza hoe misy olona manana trosa aminao dia iza no ataonanao? Iny olona iny sa Jehova? Iza no ataonan'ny olona? Azonareo izay fantaniko izay? Raha manao zavatra zany tsika ohatra hoe tsy te misy fomba fiteny malagasy hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka. Inona kay no ataonan'ny olona? Fitsaran'Andriamanitra sa vavam-bahoaka? Izay angamba ny fady tany tena tsara mipetraka. Hoe hitan'ny olona zany ianao hoe io fa misy loto ny akanjonao. Zay ve mamparary anao ny olona? Ary raha ohatra le misy loto iny saromana lamba fotsiny dia ozy ny olona hoe madio be ianao nefa ao anatiny ao maloto le lamba ao anatiny. Jehova rehefa mahita an'le lamba anatiny sy le ivelany mamizy efa namaly ny olona ozy izy ny atahorana, ozy soa hoe ny olona no atahorana. Dia ozy izy eka manao zavatra tsara ho hitan'ny olona zao ny tena ataon'ny olona. Hoe body raha volon'omboangy ny olona ny atahoran'ny olona dia hoe hihaja hoe vavam-bahoaka. Saotra anareo amin'ny fandraisana anjara. Maki teny anankiray inge tsika ny vavam-bahoaka ozy izy erika. Azoko inge hijery tantara anankiray ry havana. Misy tantara anankiray mahaliana ity tantarako anareo ity, tantaran'ny Saoly mpanjaka izy ity. Io tsika hijery tenin'Andriamanitra amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany 5:5. Samuela voalohany 5:5. Vavam-bahoaka ozy izy Rodriguez. Amin'ny fotsy miangatra sy teo amin'ny tontolo dia olona ny atahoran'ny olona kokoa ny Jehova. Ny olona
tonga dia mampianatra lalàna sy fitsaram-bahoaka Andriamanitra tsy ohatr'izany dia tsy atahoran'olona faham-bahoaka. Alleloia, mankasitraka anareo. Samuel voalohany toko 15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Soramanitra dia tsy nahatanterahan'i Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanana ny Amalekita sy ny nandavan'Andriamanitra azy. Alleloia. Ndao vakitsika manomboka ny andininy 12. Samuel voalohany toko 15 andininy 12. Alleloia. Ary ny fomarina koa Samuela hitsenan'ny Saoly dia nisy nilaza tamin'ny Samuela hoe Saoly efa tonga tao Karmela ary indro izy nanorina fahatsiarovana ho azy dia niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgal. Ary Samuela tonga teo amin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy: "Hotahiny Jehovah anie ianao, efa natanterahako ny teniny, efa nahatanteraka ny tenin'i Jehovah." Alleloia. Inona ilay tenin'i Jehovah? Ny andringanana ny Amalekita. Raha vakitsika tokoa ny andininy 7 dia ary Saoly namely ny Amalekita. Namely ny Amalekita tokoa Saoly. Hitapoky hitam-pirenena fa namely ny Amalekita Saoly. Ary raha tamin'izany efa misy Facebook nataony Saoly story mihitsy. Tena nanao story time makely mihitsy zany Saoly, tena hoe ao tsara efa hita mandeha vidéo alefo tsara kely mamono an'ity Amalekita. Publié amin'izay ataovy publika, boosteo mihitsy raha azo atao. Ohatrohatr'izany zavatra nitany nataony Saoly teto satria efa tonga Samuela dia misy efa natanteraka ny tenin'i Jehovah, efa nivonoako ny Amalekita. Tena namonina Amalekita tokoa izy, saingy izao tsy nivonoany daholo. Fa izay rehetra matavy dia nitazominy. Izao anefa ry havana. I Samuela dia solon-tenan'Andriamanitra. I Samuela dia tsy azo amidy. Raha hoe mivarotra ny Samuela zany ianao dia ohatran'ny hoe mivarotra ny Jehovah satria Jehovah nge Samuela nge solon-tenan'i Jehovah. Fa hoy Samuela hoe hoy zany Saoly: "Hotahiny Jehovah anie ianao, efa nahatanteraka ny tenin'i Jehovah." Iny le hita maso. Fa hoy Samuela: "Inona nefa ny fibarareko ny ondry amanosy ireny ny sofiko zany ary fimamahany ny ondry reko?" Zao ry havana. Ny zavatra ataontsika rehetrarehetra azontsika fenina. Fa eo mason'ny mpanompon'Andriamanitra, eo mason'Andriamanitra dia mibarareka ny ondry ary mimamaha ny omby. Tsy takona fenina zany. Ny zavatra ataontsika any amin'ny takony io ny zavatra ataontsika any amin'ny tsy hita maso io na dia tsy hita azy io reny feoany io. Amin'izay mahaolana be an'ity zava-panahy rehefa namalala. Reny Samuela inona izy zany feoan'ny omby, barareko ny ondry sy ny fimamahan'ny omby zany dia tsy mahita eo Saoly vao sady mangididy kely aloha. Ary io Saoly avy tany amin'ny Amalekita mitondrany reny. Inona ny hoe nitondrany izy? Izy tsy dia nitondrako, nitondrany. Izany hoe naviliny any aman'olona izy zavatra, natsipiny any aman'olona io responsabilité io. Hoy Saoly avy tany amin'ny Amalekita nitondrany reny, fa ny olona namela ny ondry, namela izay ondry amanosy sy omby tsara indrindra mba vonona atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, fa ny sisa dia naringa anay ihany avokoa. Jereo ange ny fietsen'i Saoly. Avy tamin'ny Amalekita nitondrany, zareo ny tonga an'io fa tsy za. Tsy mbo za izy ilay hira malaza tany Madagasikara taloha iny. Fa ny olona, reo olona reo namela ny ondry amanosy tsara indrindra mba vonona atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Hitanareo zany. Ohatrany ny tiantenany hoe mangina re Samuela ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, ino naovana an'izany? Inona ary mbola olanao? Fa ny sisa dia naringa anay. Rehefa mandringa an'indray zany dia tafiditra indray izy. Zany hoe tena mila vakiana tsara ny tenin'Andriamanitra fa tena
ony fomba fiteny mialabala tena nialabala tanteraka mihitsy ny Saoly izy zany tsy nanao zavatra ratsy mihitsy tamin'ireo izy anefa rehefa nany mpanjaka tsy izay tenen'ny mpanjaka hoe nataon'ny olona hoe teteny Saoly ny olona nakan'io a izy zany tsy niteny hoy Samuela tamin'ny Saoly aok'izay hitanareo misy fotoana te hanazava foana tsika te hanazava te akarariny te hilaza foana hoe tsika marina de manazava miezaka manazava fa hoy Samuela tamin'ny Saoly aok'izay ratsy io teny aok'izay io a rehefa Jehovah miteny hoe aok'izay ratsy io a aok'izay fa mbarako aminao am'izay zay lazain'i Jehovah tamin'ny valina ary izy tamin'ny ambara ho azy hoy Samuela na de noverinao kely aza ny tenanao moa tsy tonga lohan'ny firenena Israely fa ary Jehovah nanositra anao mpanjakan'ny Israely ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe mandehana ariganiny avokoa ny amalikita mpanota ary miadia amin'ny ambaram-paningana ko nahoana ianao tsy nihaino ny feon'i Jehovah ka nanao araka ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao zay ratsy tsy mason'i Jehovah hoy Saoly tamin'ny Samuela efa nihaino ny feon'i Jehovah ihany a ka ny tamin'izay nanirahan'i Jehovah ary nitondra ny agaka-mpanjakany Amalekita sady nandingana ny Amalekita rehetra nefa nangalan'ny olona ny ondry amanosy sy biby sy ny omby ny babo de zay soa avy amin'ny zavatra ringana mba vonina atao fanaritra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao Giligala fa hoy Samuela sitraky Jehovah moa ny fanaritra odorina sy ny fanaritra hafalatsa-drà mihoatra nomian'ny feon'i Jehovah misy fomba fiainana ohatr'izao taloha tamin'ny andro testamenta taloha rehefa manota ny olona de mitondra fanatitra ho an'ny ota de nandray omby nandray ondry nandray mimidina ihany arakaraky ny fahefa-mividy le olona nandray io mety tonga zana-domonina mihitsy nandray ary koba tsara toto fotsiny de efa mahafaka fahotana zany hoe na ohatra zany misy olona ray manana andeha toke ondry amanarivony na manota izy isan'andro zay ny fiainana taloha rehefa mitondra fanaritra ho an'ny ota fotsiny de vonoina iny de atondraka ao amin'ny tempolany ny rahany iny de tononona ny anaran'ny olona io de voavela ny elony zay le fomba fisainana taloha zay le fomba fiainana taloha ohatra zany zao ohatra hoe andeha ataontsika raha am'izao zany ohatra hoe isaky ny manota ianao de manao fanaritra 500 €. Ka raha manana 50 000 € ianao a tsy problème anao ny anota androany ozy le apetite de manao fanaritra ho an'ny ota fotsiny ny mpanan-karena zany de tsy de problème na manota fa manana fanaritra ho an'ny ota foana ny olona sahirana tamin'izany miafy tsy sahy manota ka enina ny atao fanaritra ho an'ny ota tsy de very fa eto a nydison'ny Samuela am'izay potehany Samuela izay fomba fisaina zay manomboka eto tsy mifanatitra ny zava-dehibe amin'Andriamanitra Andriamanitra angeravana mpanan-karena Andriamanitra angeravana tompon'ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra eo aminy Andriamanitra ve novidintsika vola Andriamanitra ve nodomintsika amin'ny volamena sy ny vatosoa sy ny fanatitra manana an'izany Jehovah fa ny tena tiany Jehovah de zao hoy Samuela sitraky Jehovah moa ny fanatitra odorina sy ny fanatitra hafalatsa-drà mihoatra no mihain'ny feon'i Jehovah ny tiana tenina avany de zao na tsy manao fanatitra ary ianao fa mihain'ny feon'i Jehovah de efa faly Jehovah tsy maninona ianao na tsy nandotra ondry amanosy sy omby matavy fa nanaraka an'le teny Jehovah ary ngianatra amin'ny zaza madinika sy ny biby fiompy ny Amalekita hoy Samuela nampianatra ny Saoly ny manaraka ny tsara no fanatitra ary mihaino ny tsara no saborana mbala fa ny mihodina de toy ny heloka ny fakatoavana ary ny ditra de toy ny manompo sampy sy terafina satria nandany tenin'ny Jehovah ianao de nilavy ny tso-mpanjaka kosa namovotra am'izay Saoly 2:20 ary Saoly tamin'ny Samuela efa nanota fa efa nandika ny tenin'ny Jehovah sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka ka nihaino ny feoany valiko am'izay le teninareo teo ny vahoaka ny atahoran'ny olona no Jehovah ry havana ny vahoaka no atahoran'ny olona no Jehovah raha ohatra zao a misy am'birao anankiray de misy vola mipetraka eo
na telefona. Raha tsisy nizanizy eo tratra mifakapanahaka an'iny olona rehetra ary na olona mivavaka ary tratra mifakapanahy anatin'ny tsy fananana zany ianao dia io misy toerana misy anaty borao misy 50 € mipetraka fotsiny eo tsisy mahita mety alem-panahy ny olona rehetra maka an'iny fa raha misy caméra fotsiny eo tsisy samaka an'iny satria ho hita dia ho samborina dia voasazy nefa ngerevana ny caméra an Jehovah mijery antsika isan'andro nitsika mahita caméra caché nitsika mahita caméra de ozy tena misy caméra io fa miendry tsara fa misy caméra eto izy ty ampiasainay zay taloha misy caméra feno caméra fa nisy mpiasa anankiray vavoatsy nampatatra hoe misy caméra dia zao ny teneny hoe ndao izy atao ratsy be ty azy ty fa izako ny hitantsika eto zany tamin'io mba tsy nafantatra misy caméra fa za rehetrarehetra hoe ohatrany tsy rariny zany manao asa tsy ara-dalàna zany nefa ianao mandray karaha normalina zao atao tsara ho aty tsisy mahita zany io nangao izy fa andao atao an'le fanaovana azy ao dia taorina zay tsy hitako ny asa tsony io olona io tsy mbola fantatro ny antony fa taty arina amin'izay nisy nilaza tamiko fa nazy nampahalalana amin'izay tany eo fa fian'ny caméra io izy hita daholo ny zavatra ataontsika teo vao miverina ny saiko fa le rahalahy anankiray tanao nandrisika nanao asa ratsy any azy natao ny ratsy ny azy hitan'ny caméra io tonga dia voaroaka za tsy ety nanao an'izay tsy fantatro koa hoe misy caméra zany reny atao ohatran'ny Jehovah Andriamanitra dia tsy voaroaka tadidinao fa isan'andro misy caméra mijery anao fa zao tsy mampatahotra le caméra satria manino mbola afaka hidebahana tahoana izy nareo raha ny olona mahita an'iny migady ianao fa raha Jehovah mahita an'iny dia ahoana izy ianao fona Jehovah tena mifona mofa tsy anao tsony ahy sa ahoana izy ianao dia miandrandro isika famindrapo tsy diso aloha zany satria Jehovah dia mamindra fo nefa tadidio ry havana fa teto dia tonga ny fetran'ny famindrapon'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra laviny tsy mpanjaka tsony ianao ary hoy Saoly tamin'ny Samuely efa nanota tokoa fa le 5 koa ankehitriny masina ianao mamela ny heriko ary miverena amiko indray mba hiankovako eo anatrehan'i Jehovah hoy Samuely tamin'ny Saoly tsy verina aminao fa ianao nefa nandany teny Jehovah ary Jehovah kosa efa nandanao tsy mpanjakan'ny Israely ary niodina nandeha Samuel dia niasonony ny Saoly sisiny akanjo ny katritra hoy Samuel tamin'ny Saoly efa nitriariny Jehovah ho afaka aminao androany ny fanjakanao ny fanjakan'ny Israely izay efa nomeny ny namanao izay tsara no ianao ary keo ny tompony Israely tsy mba handaingana any enina fa tsy olona izy ka any enina fa hoy Saoly efa nanota azaho ary efa masina ianao mba omeo voninahitra anatrehan'ny loholoko sy eo anatrehan'ny Israely ary andeha re ara-miveninamiko indray mba hiakovako eo anatrehan'ny Jehovah Andriamanitra ao hitanareo ny zava-dehibe tamin'ny Saoly teto tsy dia nasia ny olana le hoe miala aminy ny fanjakana zao zany efa nanota fa zao aza matao fantatra ny vahoaka izany andao mody atao hitan'ny vahoaka foana hoe miaraka amiko ianao andao mody atao hitan'ny vahoaka foana fa zaho vositra ohatra tsy dia nareo Saoly zany le ositra ny ala fa le izy hitan'ny olona ny tena zava-dehibe taminy raha hitan'ny olona amin'izao moa za hoe tsy efa nisonona tsy ho mpanjaka tsony efa nisonona ny ositra mampanjaka andao atovy mody atao hoe andao ampisehoana hoe zay zany le masom-bahoaka ny zava-dehibe tamin'ny Saoly teto fa tsy ny mason'Andriamanitra tsy nampaninona Samuel raha teo ny manao zavatra endrika ivelana zany nge tsy maninona azo atao foana nge zany fa ny zavatra tena efa tena mitranga dia efa niala tamin'ny Saoly ny mahampanjaka azy ratsy nge zany ravana ratsy zany ianao manomboka androany nefa mba hijery zavatra ianao nefa mba hanao zavatra ianao dia ataovy takan'eo hitan'Andriamanitra ny zavatra ataonao fa hitany foana ireny ntsika miandry hitan'ny olona vao milamina izay tsika hoe hitan'ny olona fa le hitan'Andriamanitra ny tena zava-dehibe raha namalala ny ten'Andriamanitra re amin'ilay teny vakitsika teo alleloia any amin'ilay Jeremia teo manao hoe ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo dia amponemiko amin'ity tany ity ianareo ataovy tsara ny asanareo ataovy tsara ny lalànareo
Alléluia. Amen. Tovy tsara. Tonga ny fizarana fahatsapana. Tapitra ny toriteny. Alléluia. Tadidinareo misy fizarana fahatsapana. Raha do kiradio. Mipantoko. Hitako atsoa mikotrika zahaka ihany ity. Iny ary. Raha misy aminareo ary izara fahatsapana, terem-panahy, alléluia, dia afaka miantso nareo zao. Taovy tsara ny miandry Jehova, dia amponeniny amin'ity tany ity nareo izay fanaovana zavatra hitan'ny olona, ny hitan'ny olona ny zava-dehibe amintsika, hitan'ny olona manomboka androany, ilay hitan'ny Jehova atao tsara, ilay hitan'ny Jehova atao tena mahafinaritra. Izany izara fahatsapana. Izay izara fahatsapana dia ampidirina izy ao anatin'ny compte ao manao appel nareo dia tonga dia asiana sary. Alléluia. Dia laso aloha izay mbola miteny aloha ndao ary ometsika fitenenana ary laso aloha laso aloha tojo afaka miteny ve tojo zao azafady maheno afaka miteny ary ianao zao inona ary ny azonao ambara androany, inona ny azonao lazaina fa tapitra ny toritenitsika androany. Ia misorabetsaka pasitera namety foana. Mankasitraka be dia ianareo mianadata amin'ny toriteny fa nahafinaritra voalohany indrindra aloha velona ny vavaka fivelana zay aloha fizarana fahatsapana voalohany. Alléluia. Mampahazoana tsara velona miara-panahy. Alléluia. Zay aloha ny voalohany dia ny faharoany nakasika nampile teny nanavarona amina hoe Jesosy ataon'ny olona tahaka ny imperméable fotsiny rehefa avy orana problème sy sisa ilay olona Jesosy rehefa milamindamina iny ny fiainana dia tsy sisy ilaina ny Jesosy fontsy fa nitsika zany ny manokana aloha tsy toka imperméable Jesosy fa tena akanjo mihitsy isan'andro tampiny eo foana. Dia nakasika na faharoa ny tantara pasitera momba ny Saul teo tena be lehibe lesona azo mitsoahana indrindra ilay hoe aoka tsy maso vahoaka zany ny atahorana fa maso Andriamanitra, tsy ny kamera ny atahorana, tsy ny radara ny atahorana ka mbo mandeha toerana misy radara dia mandeha mora fa miala indray ny radara dia mandeha mafy amin'ny any sy ny sisa fa aleo Andriamanitra ny atahorana satria Andriamanitra manana radara foana, manana kamera dia tsy mery atsika foana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia aleo manao ny marina, aleo tsy miloha samangina jerena fa Andriamanitra tampony loha. Alléluia. Misorabetsaka pasitera fa nakasika sady nampahelo mitondrana lesona izay dia tany Jesosy taholy. Alléluia. Mankasitraka indrindra an'izany fotoantsika eto anaty izay fizarana fahatsapana izay. Jesosy any amaly fidianao mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo Rahalatojo. Alléluia. Kevitra olona hafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka. Alléluia. Soloa ary raha efa ao ary marina ty anahy zao menaza fitenenana marina ty anahy anao ny fitenenana ino azonao ambara. Eo mikasitraka pasitera na misy fitenenana tena nakasika amin'andro ino zany hoe tsika tokony hoe mijery foana ny ositra ao amintsika raha hoe mbola ao dia hoe mitahiry an'izay zavatra masina ao amintsika zany tsika toy izay hoe ny zavatra ivelany no ohatrany hoe mesurer amintsika ny ositr'Andriamanitra zany fa misehosehy ny masom-bahoaka fotsiny. Dia faharoa zany zavatra atao rehetrarehetra dia atao tsara daholo satria hitan'Andriamanitra ny zavatra ataontsika fa tsy miantehatra loatra amin'ny fankatoavan'olona amin'ny zavatra ataontsika dia tena hoe se concentrer indrindra zany tsika amin'ny mahatsika ny ao anatitsika, ny masina ao anatitsika tena important indrindra.
mankasitraka anareo anadata iny tao. Alleloia be mankasitraka indrindranao marinatanata zay fizarana fahatsapana mamy be zay fa Jesosy any amaly fidianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana trany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy marina tiana pitra olona hafa manaraka indray aloha tsika alleloia raha efa ao indray ary laso aloha raha efa ao indray ary ranabavitsika kely $100 dia menazy fitenenana $100 iny any azonao ambara androany ianao ny fitenenana. Iny Jesosy pastera dia mankasitraka amin'ny fitenenana dia mankasitraka koa tany mianadaty amin'ny teny androany fatina nazahoana fampianarana ny tena nakasitraka androany ny voalohany indrindra teny izay ny Ezoky nambidina teo hoe fananarana ny zay mitoky amin'ny telopolo sy fombafomba mpivavaka hoe betsaka zay ny olo amin'izao fotoana hoe tsy mitoky hoe za efa mivavaka za efa manao lamba zipo lava dia lasa hoe eo amason'olo fô zany hoe mitandrina fahamarinana nefa manao tsinotsinon'Andriamanitra nefa ny tena nakasika fahakoa ny tenyzaran'ny pastera teo hoe Andriamanitra dia mahita amin'ny toerana rehetra rehetra zay misy antsika dia hitan'Andriamanitra fa betsaka ny olona matahatra ohatra hoe kamera nefa Andriamanitra tsy amin'ny toerana miafiny indrindra dia tsy hitan'Andriamanitra dia zay ny tena nakasika dia zay ny natao an'Andriamanitra reriany dia mankasitraka anareo mianadahy Jesosy mahifoty. Alleloia mankasitraka indrindranao ranabavitsika $100 misaotra anao dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo alleloia pitra olona hafa manaraka indray ary tsika izara-pahatsapana manaraka dia andraopandrotsika indray ary izy raha efa tafiditra ao Aingo Irina Rodriguez inona ny azonao ambara anao ny fitenenana. Alleluia mankasitraka pastera name fitenenana dia manona fitanan' Jesosy amintsika rehetra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe koa ny amin'ny fiheverena fantarana vavaka fiambinana indray kanareo mianadaty amin'ny ten'Andriamanitra ny zavatra tena nikasika be dia hoe ny zavatra rehetra ataontsika dia azotsika fenina fa ny zavatra tokony ho fantatsika dia hoe reny feo anio ren'Andriamanitra zany ny feo anio ary olona hoe tsika tsy tokony varika hoe efa mivavaka efa vita batisa tamin'ny ranobe efa mitandrina sabata dia ohatrany hoe mahatoky tena zany tsika hoe efa mpivavaka dia tsy mety izay zavatra izay fa anjary lasa ohatrany hoe mamita tena dia ny fahatelo le hoe aloha tena matahotra an'Andriamanitra izay matahotra ny vavam-bahoaka fa ny tena fiainan'ny olona amin'izao dia mifatahorana ny vavam-bahoaka ary tsisy fatahorana an'Andriamanitra dia izay tena nakasika ana pastera dia mankasitraka indrindra tainy Jesosy amen. Alleloia mankasitraka indrindra ranabavy Aingo Irina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana dia mankasitraka anareo rehetra izay nizara-pahatsapana teo fa dia nahafinaritra be mihitsy ny fizarana Jesosy any hamaly fitianareo dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mitsinjany vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonareo tamin'ity androany ity. Tahiny tompo mankasitraka indrindra andao atsika eno hiditsika alleloia dia dirakantsika teo anatin'ny terity no ilansena ny Zoom dia tonga dia hivavaka avy hatrany ary hivavaka ihany koa ho an'ny firenena ao aorianan'ity iray ity. Mino finaritra daholotsika rehetra. Mura ny mankato manefy ny sitrako mandany tenako tsy moramora ny manarady milanjany azy fijalianao Kristy manompo anao Jesosy
Tsy voatery ampifaly ahy nofoko magay ahy mazovana ny fanahy ny fanamasinantena amiko no tena rena dia ny aina mifaritry tena farangilananao lalako tsy sitraka no sitrako ienao no eriko tsy zay teko fa zay tinao ny fivitro tsy mavivitra akatony sitraponao tamaniny sitraponao indraindray tosarotrikena fanifenana dia fanitritena zaho ane tsy maintsy miena aleko mietry farany ambany sandratanao mambony izay otany vazantany farangilananao lalako tsy sitraka no sitrako ienao no eriko tsy zay teko fa zay tinao ny fivitro tsy mavivitra akatony sitraponao moinona no atahoroko raha ianao no atonatiko moinona no mampana fa aminiriny faray sotsy maya faranilananao no lalako sitraka no sitrako erinao no eriko tsy zay teko fa zay tinao tsy fivitro fa fivitrao atao aniny sitraponao misotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana androany misotranao ny amin'ny fahatanterahany fotoana teto tamin'ity androany ity voarenay tokoa ny hafatra Jehovahandriamanitra ary isaoranay ianao zany isaoranay satria avy aminao ny teny ianao no nampirenay teto tamin'ity androany ity misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra zay nataonao ny amin'ny fampitosan'ny fandarana ny connexion sy ny fitaovana rehetra nataonao lavorary avokoa ary tsy tapaka ny fandarana anao anie ny voninahitra misaotra tamin'reto vahoakanao tonga maro tamin'ity androany ity misaotra ny amin'ny fiverenan'izao fandarana zao indray ary dia tahio Jesosy ty taona manaraka ity mba tena hoe azakazahanay indray anomezana voninahitra anao amin'ny alalan'izao fandarana zao fampaherezana misaotra Jesosy malala ary dia ankehitriny raha mifarina zao fandarana zao tahio ny teny zay voatory teto mba tsisy ho latsaka andalana ary tsisy ho lany ny vorona-piaza fa mba samy amoa avy zato eny am-pon'ny tsirairay aby be zavatra tianay angatahana be zavatra tonga atao am-ponay sy atao tsainay rehefa mieritritra hoe eto ianao Andriamanitra mampite hangataka ny zavatra rehetra nefa lanitra zamona fonao anay Jesosy maika mofa zavatra mety mba ilainy nefa tsy voalaza nefa dia tsy mba omenao anay ka dia matoky zay fa mihoatra lavitranao zay neritreretinay tsirairay avy reto dia mataonao menao ny anjaranina sahaza ho anay ane zay rehetra mila an'izany zay rehetra miandrandra zavatra avy aminao dia ianao anay hamaly fitisy momba ny tsirairay avy misaotra Jesosy malala
dia anaty saotra tsy mivoninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay a halleloia amen ampandrosinana vavisika kodanila amin'izao fotoana izao hivavaka marina ny fotoana amin'ny vavaka amin'ny firenena kodanila anao ny fitenenana Alléluia, makasitraka pasteur amin'ny fitenenana. Saotrana Bavelina. Makasitraka pasteur amin'ny fitenenana dia iaraka hivavaka isika ho amin'ny firenena. Jehovah malala o, saotranao lehibe dia lehibe izay amin'izany teninao mamy, tena hoe ampitiavana no mbola ampitanao izany teninao izany tamin'ny alalan'ny mpanomponao Jesosy satria fantatrao tokoa izay fa mbola maro ny kilemanay. Anisan'izany ny fombafomba izay mety hanimba ny toe-ponay ao anatrehanao Jesosy dia entinao dia mampianatra anay mba hiala amin'izany fahazaran-dratsy izany raha te ho azon'izany fiainana mandrakizay izany izahay satria halanao izay fombafomban'ny olombelona Jesosy amin'ny fo madio izany takianao aminay ary izany mihitsy no ampianarina anay androany dia raisinay ampitiavana izany lesona izany Jesosy anitsiana ny dianay mba hanananay tokoa anjara amin'ilay fiainana mandrakizay izay omenao anay dia izany mihitsy Jesosy nitondrany ambavaka ny firenenay satria ao amin'ny firenenay ianao Jesosy anarany fotsiny hoe mivavaka tena atao titre fotsiny sisa ileo mivavaka fa raha ny fanarahana ny sitraponao dia tsisy manatanteraka fombafomba ety ivelany daholo fotsiny sisa manaraka ny didiny olombelona sy ny lalàna fombafomba ivelany fa ny fanipampiarana izany tena izao no tena tsy misy intsony Jesosy izany angatahany aminao amin'ny firenenay io hoe matoa izany teny izany mbola latsaka dia mbola tianao vonjena ny firenenay Jesosy ny malagasy tsiraray avy isan-tokantrano isam-batan'olona mifonany aminao izay toetra ratsiny izany mbola manjaka amin'ny firenenay izany Jesosy tena hoe mangataka aminao izay mba hiala afaoty izany hoe fatahorana olona izany Jesosy amin'ny firenenay io fa tena hipotra amin'izay ny fatahorana anao Andriamanitra anao Jesosy malala raha te hindrandra izany famonjena izany ny firenenay ao Madagasikara ao dia matoky izay Jesosy fa tena hoe ho latsaka any am-pony izay mandeha izao teny izao izany teninao mamy izany Jesosy mba hialan'ny tsiraray avy amin'ny fahazaran-dratsy ny toetra ratsy raha maniry dia ho velona te hanana fiainana mandrakizay izay ampanantenanao ny olona tsiraray avy dia matoky izay Jesosy fa ho raisinao ary tanterahanao amin'ny malagasy rehetrarehetra izao fa tonombavaka sandra reto anatrehanao izao mba hamangy ny isan-tokantrano ianao Jesosy hanova ny toe-pon'ny olona ka hiala amin'izany toetra ratsy izany dia saotra Jesosy malala dia raha isara keto izay dia ho tsakotsakonay tokoa izany teny izany ho fampianaranao anay ihany koa anotiana izay diso ety aminay Jesosy dia tena hoe arovy izay amin'izao alina izao ny any tokantrano tsiraray avy any arovy amin'ny loza sy ny rofo rehetra ka ny rano andrafitra anay tsiraray avy tompo ka tena hatory amin'ny fiadanam-po sy filaminantsaina tokoa izahay aorianan'izao teninao izao dia voninahitra dia ho anao rery ihany fisandrantana dia ho anao mandrakizay tompo tsara indrindra Alleluia amen. Halleluia mankasitraka indrindranao Bavelina tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay dia Jesosy any maly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo saotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka teto misaotra betsaka ny miliara Andriamalala tamin'ny vavaka fanombohana misaotra betsaka na Ambilina tamin'ny toriteny mamy be dia misaotra ny rana Bavelina sy tamin'ny vavaka amin'ny firenena dia misaotra nareo rehetra izay zara-pahatsapana tsy adino Jesosy maly fitianareo dia misaotra nareo rehetra izay tonga teto ihany koa niaraka taminay raha tsy teto moa nareo nangingina rery teto izay dia ho an'Andriamanitra voninahitra ary Jesosy maly fitianareo dia tafandriamanitra daholo raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamatsara dia eo anetindretika raha pitso amin'ny raha mazatra amin'ny sivy ora sasany tahiny tompo Aki radio mbola mandeha foana Aki radio point radio 245.com afanao meny no zapeo Aki radio misy toroteny saky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina samy tahiny tompo alleluia amen.